Alleluia, alleluia. Miarabantsika ndray manaraka ty fandaharana manokana mahafinaritra baiboly teny velona irahantsika amin'ny 𝗕𝗕𝗕𝗍 sy ny reverend Dimy Andriason. Tonga oatranonao ny afatr'Andriamanitra manitsy izay diso mampiakatra finoana ary mampiona aminao amin'ilay fihevitra sosy tsara. Ivavaka tompo dady tsara mpanao tsara ianao mandefa teny ho an'ny mpanaraka ty fandaharana ty ianao ary tsapanay tokoa. Fa ty andro krismasy ty dia miavaka mihoatra ny krismasy be da be fa niarahanay teto amin'izao fiainana zao satria krismasy mpamangina afahanao mampatsiasy mampahitanao lay fihevitrao mombanay. Tompo tianay loatra ianao sotra faray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Rehefa miresaka hoe krismasy sika dia miresaka ny Jesosy satria Jesosy andro krismasy natongavany tety amintsika. Zay mahatonga ny olona miteny hoe 25 décembre volana décembre, sasa moa miteny hoe andro alahady, ny sasa miandro hoe andro zoma lakamisy, tsy fantatro zay teneny ihany anazy iny fa ny zava-dehibe dia zao 2 arivo taona lasa nisy teny fampanantenana tanteraka tety amintsika. Kristy tonga tety amintsika, tsy tonga hitsara na hitsaranao fa tonga monjo fotsiny ny antony natongavany. Ary io zany tena mazava-dehibe ny krismasy angery havany. Krismasy dia hoe Andriamanitra nanantona antsika, Andriamanitra tonga teo amintsika, dia Andriamanitra mandondona atao am-pontsika, dia rehefa manokatra amin'ny fotsitsika dia mamela azy dia reveleny izy azy, dia Andriamanitra tonga nofo, Andriamanitra naka ny toerantsika, nanaiky kapokapona ny torotonona mba ho salama ho sitra ny zasy ianao. Izy mpanan-karena nanaiky nampalelovina nampantrana mba hanan-karena ho aminy zasy ianao. Izy Andriamanitra mpandresy miavaka dia nanaiky nozonona izy mba tsisy ozona hiatratrona amin'ny fiainantsika. Dia araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana 4:7-7 dia voavidy tamin'izony lalàny zasy ianao. Zany hoe tonga olona afaka tanteraka. Ny krismasy-nao 2025 krismasy mpandresena, krismasy mpiadanana, krismasy mpatanterahana ho an'ny ankizy tononko azo ny riny sy antena iny, azo ny zavatra mba katsahany. Ho anareo lehibe koa tena krismasy mpahasambarana ao an-tranao dia izy famezan'Andriamanitra manokana, tena fiovampiainana, tsy takatry ny saina misy zavatra efa mba niandran-dranao na antenainao fa tononko ny fahatongavan'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy haiko, trano ve, fiara ve, vady miova ve, zaza endry, lala tanteraka daholo zany zay mampakrismasy azy androm-pifaliana satria Andriamanitra tonga tety an-tany. Fa amin'ity izy Andriamanitra tonga ao tranonareo, dia Andriamanitra miasa ao amin'ny fiainanareo, tsisy kely fa izy lehibe. Izy navitany adidy amandraiky ny araka ny teniny teo Kalvaria alohan'ny alany aina hoe vita. Fa inona le vita? Le iraka nandrahana azy, satria tsisy famonjena azo raha tsisy raha latsaka. Inona koa ny zavatra vitany teo Kalvaria? Izy nampantrana, nampalelovina mba zasy ianao miaraka aminy, dia olona anan-karena, anan-kariam-pahasoavana amin'ny endriny rehetra, ara-pahasalamana, ara-pifandraisana, ara-tokantrano amin'ny lafiny rehetra. Tsy haiko inona zao mba tianao hiavoso ao amin'ny fiainanao, fa tena ompon'Andriamanitra zany. Tian'Andriamanitra ianao hifaly amin'izao famaranana ny taona zao ao anatin'izao krismasy. Mba tena noely sambatra noely tena wow. Maro ny olona mandika an'io fotoana io hoe fombafomba n'izao tontolo zao, fa zandrea miteny aminao hoe fomba an'Andriamanitra, fomba ny kristianina, ny mahay mankasitraka, ny mahay mankalaza, ny mahay manandratra. Ary raha mbola velonainy ianao manatrika azy, ny ty orona tsara ty androany tadidia fa mbola fahasoavana zany, mbola fiheviny manokana. Tena navelony atratra an'ty andro mahafinaritra ity ianao mba hifalianao, hiravoravonao, miankonanao, fa afahanao miravoravo miaraka amin'ny lanitra koa, satria tonga tety an-tany Jesosy 2 arivo taona lasa mahery tao anatiny fotoana anankiray tany an-tranomby izy mivantana.
satria naniny feno ny hotely rehetra nandidana ho izy ny tenin'Andriamanitra dia ny tramonombono nanaiky nandray azy fa rehefa tonga tao izy ny olona tonga tao voalohany dia ny maky sy ny mpiandrondro izy ny baiboly reo olona mpanan-karim-be tamin'izany vanim-potoana zany ary raha manokatra amin'ny fonao ianao mamela an'i Jesosy hiditra ao anatinao dia ho tonga ao anatinao koa zany fanamarina n'Andriamanitra fahaiza-manao n'Andriamanitra zany dia izy fiadana ao anatinao dia manomboka androany anao dinga pasoavana miaraka aminao ny tompo dia ho tahina ianao miditra tahina ianao mivoaka tahina izay misera aminao tahina izay rehetra kinasa sy heverinao rehetra dia ho feno voninahitra ianao hoe zany lazaiko izany raha io misaotranao tamin'ny teny fohy mifampizarana mampatsiahy ny olona fa 4 taona lasa mahery dia tonga tety tany Jesosy tsy tonga hitsara ny olona fa tonga hanamarina ny olona dia Andriamanitra teo anivinay Emanuela tonga teo aniviny ankonana tsiraray napatsiahy fa tsy irery izy ireo fa Andriamanitra momba azy ary Andriamanitra momba azy ireo mampandresy azy mandrakariva tratry ny noely sambatra tahiny tompo daholo tompoko feno voninahitra amen.